Mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Vavakisika Jehovandriamanitra iray aho dia misaotra no mandrakariva izahay satria isan'andro ianao dia mampiseho zava-baovao aminay izay tsy renay hatramin'izay ary indraindray mila andany saina sy ny eritreritra manoloana ny fahazavan'ny teninao, kanefa rehefa mandinika lalina dia marina mandrakariva ny teninao ary arakaraka ny andalinana no natsapanay ny amamin'ny teninao, kanefa tsy sakan'ny Satana koa izany fa mezaka amin'ny fomba rehetra izy nisakana anay tsy hanaradianao. Dia mangataka amin'ny fanahinao masina mba hiasa mandrakariva, nananay hery mentinay mandroso mandrakariva ho amin'ny lalana nosoritanao hondraisanay famonjena. Tenena Jehova fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Falomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika niresaka ny ianarana afo izay nasain'i Jehova nahanto Mosesy tamin'ny hazo lava mba hitondra fahavelomana sy fanasitrana ho an'ny zanak'Israely izay fanindra andalana tsy iverenantsika tenin'i Jesosy Kristy tany amin'ny Jaona 3 hoe tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona, izany hoe famitahana Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana maty, nampitaha iny izy tena mihitsy no mampitaha ny tenany amin'ny menarana na antony Mosesy tamin'ny hazo lava. Ary izay ny resahantsika raha nijery ny Jaona 1 tsika hoe tena sitrapon'ny ray izay any an-danitra mihitsy izay namafisin'i Jesosy Kristy. Andin'ny fahefapolo hoe fa zao ny sitrapon'ny raiko dia nahazo izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Ary raha mijery an'izany mandinika an'izany soratra masina izany isika dia io tenin'i Jesosy Kristy io tsy hoe mijery fotsiny fahavelomany fa manakatra ny zava-miafina teo amin'ny hazo fijaliana, mijery dia mamantatra inona ny antony, milaza inona amintsika ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa zay ny sitrapon'ny ray rehefa azo tsara ny antony ny fahafatesany, tsy ho azosika nefa izany raha tsy mijery ny fiainana hatramin'ny nahaterahany nandalovany tety amin'ity zao tontolo zao ty hatrany nefa raha nidiany teto amin'ity zao tontolo zao ty ka nahavoafantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa tsy teo fotsiny fa nitoetra 3 andro sy 3 alina tao ambany tany nalevina izy dia nitsangana tamin'ny maty. Izany rehetrarehetra izany miafina ao anatin'le hoe niazahoany izay rehetra mijery zanaka ka mino azy, ndikan'le mino azy mahatakatra ny zava-miafina le hazo fijalian'i Kristy. Dia izay koa mitaty amin'ny nomeritiko 120 tena sitrapon'ny ray koa. Nomeritiko 120 ny 9:9 ary hoy Jehova taminy manova menarana afo ka nitony amin'ny hazo lava ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitra ny menarana azy ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Tena sitrapon'ny ray ary tena mifameno mihitsy ny aty amin'ny testamenta taloha sy ny aty amin'ny testamenta vaovao. Eo ny tondrahantsika fanazavana lalindalina kokoa. Taty amin'ny nomeritiko 120 izay fanazavaina tamintsika le menarana afo navela nanaikitra ny zanak'Israely ka nahafatesana be ny zanak'Israely ary izay tsy maty dia tratry ny aretina dia vokatra ny fiodinany zanak'Israely, ny vokatry ny fandavana an'Andriamanitra, vokatry ny tsy fanekeny ny fitantanana an'Andriamanitra, tsy fanekeny ny fitantanany Mosesy nahatonga n'le menarana afo nanaikitra zanak'Israely ka nitondra fahafatesana sy fahoriana tsy roa matany
tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanam-potoana zany. Dia io mena rana hafa io a tandindon'le mena rana izay miresaka tamin'ny Eva. Io mena rana io tany amin'ny Genesis 3 nisy toromarika nomeny mena rana any Eva, satria nanohatra ny famarinany tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra izay tonga nampitaina tamin'ny Adama mba ho ankatoaviny Eva dia tsotra tsy azonareo hohanina ny voan'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin'ny andro izay nananareo anio dia ho faty tokoa ianareo. Ny zavatra nataon'ny mena rana namadika an'izay famarinany tenin'Andriamanitra izay, tsy ho faty tsy akory ianareo. Ary rehefa tena jerevana ny fitoriana filazantsara amin'izao andro faran'izao, na dia tsy miteny mivantana azy fa miafina ao anatin'ilay zavatra mirapiratra toriana izay mahatsiriritra mahasarika ny olona, dia ohatran'ny fampanantenana pokata, tsy ho faty tsy akory ianareo. Fa mandinikintsika ny mena rana izay niresaka tamin'ny Eva. Io mena rana io angana naikitra ny Eva, fa hoana ny fomba nanekeran'ilay mena rana ny Eva, fa miporosiana azy handà fotsiny le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Izay mikaikitra ny mena rana dia inona ny vokany? Mitondra fahafatesana. Ary mitovy ny vokatra tany amin'ny Genesis 3 sy taty amin'ny Nomeri 1:20, vokatry ny fiodinana zanak'Israely mikekery ny mena rana, vokatry ny fiodinana be dia be maty. Ary izay sisa velona dia nangataka tamin'ny Mosesy mba hifona ho amin'i Jehovah, fa mafy loatra ny zavatra mianjady. Andriamanitra tsy matsindry fo amin'ny vanim-potoana izay tena hitarainan'ny olona dia tsy mijery izay mety ho faratsin'ny olona izy, fa mamindra foa dia mitondra ny vahaolana. Dia ny vahaolana nomen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy nanangana le hazo lava ary le mena rana nahantona tamin'ny hazo lava. Dia izay ilay sitrapon'Andriamanitra hoe izay rehetra mijery dia ho velona. Marina fa taty amin'ny Nomeri 1:20 araka ny resaka fampianarana meditsika tsy nisy soratra hoe kamina fa azo antoka fa azo ny zanak'Israely matoa na azo, fa nasitranana izy ny zava-miafy natao anatin'le fijerevana le mena rana niantona tamin'ny hazo lava. Zavatra tsotra ny zavatra asehoan'Andriamanitra fa tsy takatry ny olona, satria le mena rana hafa tamin'ny fahavelomany nandeha vokatry ny fiodinana zanak'Israely, velona le mena rana. Ary le mena rana dia tadidin'ny devoly sy Satana, ka rehefa miodina mandahan'Andriamanitra dia tahaka ny ovy nanaiky ny toromarika nomeny Satana. Dia ninona ny voan'ilay hazo fahalalana tsara sy ny ratsy le kaikitra ny mena rana, fahafatesana ny vokany. Fa taty amin'ny Nomeri 1:20, le fimonomononana tsy nanaiky ny fitantanan'i Jehovah hoentina milalina miodidina nandaha Mosesy lasa namona minainazy hatramin'ny sakafo izay nomeny Jehovah ary nofaniriana izy ireo dia ohatran'ny mbola te hiverina handeha ho any amin'ny tany Egypta ihany. Izay no nahatafotoana an'i Jehovah ary anisan'ny zavatra anankiray mahatezitra an'i Jehovah ny fimonomononana. Dia tratra ny mena rana hafa, tsy hoe metraketraka akory Jehovah hoe andeha hirahana ny mena rana hanaikitra ny zanak'Israely, fa izay le vokatry ny safidy raisiny zanak'Israely rehefa mandahan'Andriamanitra midikany manaiky ny toromarika men'ny devoly dia le toromarika men'ny devoly mitondra fahafatesana ho an'ny olona. Inona nefa ny vahaolana? Io mena rana hafa nahantona tamin'ny hazo lava. Arao tsara nge ny fanazavana, io mena rana hafa nahantona tamin'ny hazo lava. Inona ny dikan'ilay mena rana? Devoly sy Satana. Ary rehefa niantona tamin'ny hazo lava ny mena rana, nampahafantarina ny zanak'Israely fa Jehovah irery manana fahefana hamatotra ny Satana, tsy afaka hihetsika intsony. Ary raha ny tena marina zany dia iny mena rana niantona tamin'ny hazo lava iny tena fampahafantarana ny zanak'Israely hoe io mena rana nanaikitra anareo io rehefa mifony ianareo dia Jehovah
no andevina azy ampitsahatra ny fahefana eo amin'ny azo lafa tsy afaka hikosoka ntsony tsy afaka hanaikitra ntsony ny zanak'Israely zay nanaiky ny tenin'Andriamanitra ka mijery le menarana varahana dikana mibebaka mifona miverina tamin'Andriamanitra ary ny fahatakarana an'izay no nazareo fanasitranana toky ho any zanak'Israely le fahavalo zay nanaikitra tamin'ny vanim-potoana io tsy afa mikosoka ntsony teo amin'ny azo lava ary rehefa tsy afaka mikosoka ntsony izy tsy afaka nanaikitra ntsony de zay le nijery takatry ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany resy lahatra tanteraka izy hoe tena Jehova mahery fa le menarana voafatotra teo amin'ny azo lava tonga ny famonjena zanak'Israely avotra ny zanak'Israely de torak'izany keo ny toe zavatra mitranga tare amin'ny testamenta vaovao ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ozy ka mino azy fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny farany araka ny resantsika mila mahay mandinika tsara ny soratra masina mba tsy hiteniteny foana fa le menarana miantona tamin'ny azo lava dikany de voly voafatotra tsy afaka mitsofoka ntsony teo amin'ny le azo zay toka ny zanak'Israely le fahavalo efa resy ary Jesosy rehefa niantona teo amin'ny azo fijaliana satria fampitahana anao tao de sady maka ny toerany menarana niantona tamin'ny azo lava Jesosy ary le azo lava tandindon'ny azo fijaliana zay namatsiana an' Jesosy de eo tsika mila mitandrina ndrao de lasa miteniteny foana satria le menarana niantona tamin'ny azo lava de voly le menarana fa Jesosy zay miantona teo amin'ny azo fijaliana de ozy tsika hoe afaka miteny ve tsika hoe de voly zany Jesosy de eo no hahaizana mamantatra ny soratra masina ary zay le zavadalina ao anatin'ny teniny Jesosy Kristy miazahoany zay rehetra mijery ny zanaka ny dikan'le hoe azahoany zay rehetra mijery ny zanaka azahoany zay olona mahatakatra tsara ny hevitry ny fiantonany Jesosy fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana Jesosy de miteny Jaona toko fa 9 ao anatin'ny fizoan'ny toetra ny fanahy ihany tsika ary tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny andro mbola velona Jesosy niaraka ny riritany mpianatra tsy mbola tsapan'ny mpianatra zany fiasan'ny fanahy zany mbola tsy manana ny esprit de discernement izy tsy nanavaka ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy ny demonia kanefa milaza de miloha Jesosy hoe tsy maintsy ho faty izy ary mahatsara anareo ny felako izy Jaona toko fa 9 de ny 17 ka hatramin'ny 19 de arao tsara ty fanazavany ty fa nifandraiky manakatra tsika zany an'le Jesosy miantona teo amin'ny azo fijaliana ary tsy ampy hoe androany de ho fantatritsika ny zava-miafiny zany rehetrarehetra zany fa mila mandeha tsy moramoritsika manakatra zava-miafiny tenin'Andriamanitra mianatra de zao ny voasoratra amin'ny Jaona toko fa 9:17 ka hatramin'ny 12 fa zao milaza ny marina aminareo izy mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha ndeha de irahako aty aminareo izy ohatran'ny fony zavadalina zany nareo tsy azo raisina tsenjery fotsiny satria tamin'izany vanim-potoana zany nahitan'i Jesosy miaraka tamin'ny mpianatra de zao variana tamin'ny zavatra hita maso tamin'ny zavatra azo tsapaitanana tsy natakatra zava-panahy ary zay no mahatonga an' Jesosy hiteny mahatsara anareo ny fialako satria raha mbola mijanona eto de tsy ho azonareo mihitsy zany hoe Andriamanitra de fanahy zany tsy ho azonareo mihitsy fa rehefa tsy ho hitanareo tsony de zay vao ho takatrareo zany hoe Andriamanitra tsy hita maso tsy azo sapaitanana zany fa rehefa lasa ozy de irahako aty aminareo mpananatra zany hoe ny fanahy masina io zany hoe niteny Jesosy Kristy eto zany de zao hoe mahatsara anareo fialako fa raha tsy miala de zao tena ho donto ny sainareo tsy hatakatra ninninareo tsy hatakatra zava-panahy nareo
fa rehefa manomboka tsy hitana rotsony a ho faty a tsangana amin'ny maty a hiakatra ny an-danitra tsy hitany masonareo tsony a dia amin'izay vao hisokatra masom-panahinareo atakatra ny zava-miafy ny tenin'andriamanitra satria io no fitaka ataon'ny satana ny andro farany taomina fivavahana mentehitra amin'ny zavatra hita maso amin'ny zavatra azo tsapaitana ary manotaka ny tomasy tsy manaiky mino raha tsy mahita ary zay no mahatonga ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao mitady famantarana dia ozy lazain'i jesosy raha tonga izy ozy dia misy zavatra telo zay le fanahy misy zavatra telo famantarana telo asehony raha tonga izy a ny zavatra voalohany ampiaitra zao tontolo izao fahotana sy ny famarinana ary ny fitsarana ireo mila adiadina dia azavainy tsikelikely ny fahotana satria tsy mino ahy izy ndikan'le hoe ny fahotana satria tsy mino azy tsy matakatra ny zava-miafy ny azo fijaliana zay nge natonga amin'ny politeny any amin'ny korintianina voalohany toko faharoa ny mitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy jesosy kristy indrindra fa izy vao omby teo amin'ny azo fijaliana satria ny akamaroan'ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao fantany fotsiny fa jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity dia mieritreritra izy fa tena mino an' jesosy kanefa ny fahafantarana an' jesosy tena kely ny fahalalana tsy azony kory ny zava-miafy no amin'ny azo fijaliana dia mivavaka izy fa diso ny fivavahana ataonady e mivantana amin'i jesosy azy dia tsy miaina andriamanitra any an-danitra raha iverenantsika ny jaona toko 5:20 ny 5:7 ny fahotana ozy satria tsy mino ahy izy zany hoe tsy mahatakatra ny zava-miafiny ny azo fijaliana ny famarinana satria makany amin'ray a ndikan'izay le hoe ny famarinana satria za makany amin'ray ka tsy mahita intsony ianareo manongotra le finoan'ny olona amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapahitanana zay ny famarinana zany hoe ongotana ao anatin'ny olona ny fiteherana amin'ny zavatra hita maso sy amin'ny zavatra azo tsapahitanana ary ny zavatra farany ny fitsarana satria miandrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara ndikan'le voatsara efa voaheloko efa resy zay ny dikany ary ny zavatra ambarany eo anatiny eo andiny faraky amby folo eo ohatrany mampitodika ny saina any amin'ny nomeritiko faraky amby roapolo naantona tamin'ny azo lava le mena rana zany hoe ny fitsarana miandrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara tsy afaka mikofoka tsony raha tamin'ny vanim-potoana io ary tsy afaka koa tena nitondra fahafatesana ho an'ny zanak'Israely fa sitrana ny zanak'Israely dia rehefa ampitahaina miantona teo amin'ny azo fijaliana jesosy kristy toe-javatra tahaka an'izany koa zavatra tokony hitranga vita ny fitsarana resy ny devoly resy satana ary fahefan'andriamanitra irery any no afahany mamatotra ny satana tsy afaka hikofoka tsony fa saingy mitaky finoana ho amin'ny olona sy ny fiekena fa io andriamanitra io mahery ary izy rery any manana hery hamatotra ny satana ny andrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara ary ty andrina n'izao tontolo izao ty tsy izy fa ny devoly dia ho hitantsika moa ny fandehan'izay satria manomboka hijeritsika inona ny zava-miafy ny jesosy niantona teo amin'ny azo fijaliana inona ny fandraisany amin'le mena rana varahana naantona tamin'ny azo lava zay fantatritsika tsara hoe le mena rana varahana tambindony devoly zay nigejaina tsy afaka nikofoka tsony teo amin'ny le azo lava gejaina koa jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary iny ny fitoran'ny olona eritreretin'ny olona ivavahan'ny olona le jesosy le nofo niantona teo amin'ny azo fijaliana ary eo no mipetraka amin'ny fizaham-toetra ny fanahy ary raha vao miresaka hoe fizaham-toetra ny fanahy dia mamantatra fantatra ve ny jesosy zay ivavahako inona ny zavatra takiny amiko ary rehefa azosika zay tsika vao mahita rirany kely mahay mizaha-toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy ny antikristy ary
ao anatin'ny jaona toko fahenina amby folo ny andiny faraiky amby folo na de foy ary lay zavatra tenenin' jesosy ny fitsarana sy indrindrandrinan'izao tontolo zao de vaovao tsara de azo ateka hoe ny fitsarana satria efa nahantona teo amin'ny azo lava le menarana nanaikitra ny zanak'Israely ny fitsarana satria efa maty teo amin'ny azo fijaliana le Jesosy Kristy ary ny fanazavana an'io Jesosy io mentsika tsy moramora mba tsy hahatonga atsika hiteniteny foana ka ny Andriamanitra zay vavahantsika so de everitsika ho devoly de matoko sy mino fa fanan'Andriamanitra de asa mandrakariva ao anatintsika mba hahatonga atsika ho lina amin'ny fahalalana hitrandraka mandrakariva amantatra inona marina ny zava-miafina teo amin'ny azo fijaliana zay tsy fantatro hatramin'izay mety hadiso lalana fa Andriamanitra nefa tsy sitrany mihavery atsika mba tsy hatanteraka ny teny hoe ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana de maneraka ny mpanompony mandrakariva izy a kanefa miankina amintsika ihany koa safidy zay raisitsika tahaka ny zanak'Israely voakaikitra safidy ange io mahazo mijery mahazo tsy mijery de menarana varahana fa satria teo afaka amin'ilay aretina de zao ny safidy ny hijery sitrana de torak'izany koa Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny fanazavana zay entina de mitaona atsika hibanjona ny Jesosy eo amin'ny azo fijaliana fa tsy hiterenitsika fa safiditsika koa hoe hijery marina ave midika ny hamantatra marina ave ny zava-miafina ny azo fijaliana fa rehefa azosika zay de ran'Andriamanitra sika satria ny fitsarana ny andrinan'izao tontolo zao de vaovao tsara voninahitra amin'Andriamanitra reriany farakisika sotranao Jehovah'Andriamanitra ray no teninao indray zay tonga taminay de ny fiaino zava-dalina fiaino fahendrena de ny mampibaribary ny fitaka amin'izao vanim-potoan'izao indrindra ny fahazaran-dratsy amin'ny fivavahana zay mety hadiso hevitra ny olona ka mahatonga azy hisotra amin'ny fahaverezana Jehovah'Andriamanitra ray io mitehitra ny fanahinao mandrakariva zay mba hampahery ny olonao satria ny tsy filalana ny marina mahatonga ny fahoriana mianjady ety amin'ity zao tontolo zao ety de mba ho afahanao ny olonao tompo hitsinjony olonao anao zay mangetaheta fatratra anao de maro soa azy hitay azy ampahiratra ny masony mba hita ny lalan'ny famonjena de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a mamonina ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.